Mahafinaritra indray ny tenako miroso ao anaty tokantranonao ny amin'ity anio ity. Miarabanao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy ny tenako ny mpanomponao Pasteur Njiva Rakotoson no miaraka aminao indray eto amin'izao fahita lavitra izao na amin'ny onjam-peo eny fa na amin'ny tambajotra serasera de miarabanao ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. De tsika senao iarivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra alohan'ny idiratsika senao ao anatin'ny hafatra zay mba nampitondran'ny tompony tenako ndao tsika senao tena hoe anondrika ny lohatsika de fiteniko foana ty hoe rehefa mivavaka ianao de azo atao vavaka maniditsidina fa rehefa mivavaka ianao de atao hoe mivavaka misadrese amin'Andriamanitra, atao hoe vavaka misy miaino de atao hoe eo anilanao eo Andriamanitra zay miaino anao rehefa amin'ny fotoana mivavaka isika senao. Ndao tsika hivavaka agny. Andriamanitra raitsyto manatitra ny fisaorana indray zay any amin'ity anio mahafinaritra ity, anio zay hitondranao fahasoavana, hitondranao fitahina, hitondranao fanavaozana ary anafahanao anay indray anio. Indrindrindrindro ireo karazana fanahy zay namitaka anay tamin'ny alalan'ny sainay, ny teny an'ireo lainga rehetrarehetra ka lasa ninonay noho ny tsy fahalalanay. Fa anio Andriamanitra min'izay fa hoafanao amin'izany izahay tsirairay avy zay mpanaraka ny fandarana amin'izao rasio fotoana zao. Misy an'ireo zay ao anatin'ny adi-tsaina lalina, misy amin'ireo zay ao anatin'ny fakiviana eny mety efa eo andalam-pamoiza-po mihitsy izy amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny hafatr'Andriamanitra de aoka ianao hikasika. Ary rehefa hikasika ianao de hietro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy, hietro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mamerina ny arahabatrany ny tenako ho anao raha toka zay anao vao manjo ny fahita lavitra na ny onjam-peo eny fa na amin'ny tambazotra serasera de miarabanao ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny tokantrano rehetrarehetra zay mampandroso anay amin'izao rasio fotoana zao de tonoko ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amin'izany tokantrano izany. Riavana malala amin'ny tompo nandritra nyty volana marsa rehetrarehetra ity isika de nanana an'le loha hevitra sarobidy anankiray hoe iray volany fanafahana, iray volany fanafahana. Zany hoe ny resaka ary mbola iresaka makasika ny vavaka sy fanafahana foana isika mandra-patapitra ity volana mars ity. Zany hoe efa manantany io ny farany volana, mandra-patonga amin'ny farany volana de iresaka foana tsika vavaka sy fanafahana. Efa nanao tsika vavaka sy fanafahana ho an'ny ankohonana, nanao tsika vavaka sy fanafahana ho an'ny fo ary ny alahady izao ndray isika senao de iresaka indray tsika senao ny fanafahana ny saina, fanafahana ny saina. Senao ijery tenin'Andriamanitra avy hatrany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Filipiana toko faefatra ny andiny fahenina sy ny fafito. Filipiana toko faefatra ny andiny fahenina sy ny fafito. Ozy izy hoe aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo ho amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadian'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy. Ndao antsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray tenin'Andriamanitra ho jerentsika de ao amin'ny Koritiana faharoa toko fafolo ny andiny faefatra. Koritiana faharoa toko fafolo ny andiny faefatra sy ny fadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafokay fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky any Kristy. Mamabo ny hevitra rehetra anaiky any Kristy. Ndao ny jerentsika amin'ny dika teny hafa io hoe
zany hoe amdika teny anglisy fa nadikatsika tamin'ny teny gasy le izy am'ny teny gasy hoe Korinthiana faharoa toko fahafolo ny andiny fahefatra ihany, satria tsy fitaovam-piadiana malemy araky ny an'ny olombelona no entina miady, fa fitaovam-piadiana mahery araka an'Andriamanitra mba hoety mandrava manda ravanay ny revitra diso. Galasiana bavy ireo tenin'Andriamanitra ireo de manambara fa ny devoly de tsy mitsahatra mampiditra hevitra diso foana eo amin'ny fiainantsika amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ny tena marina eo amin'ny fisainantsika amin'ny fotoana rehetrarehetra, tsy mitsahatra izy mandefa fisainana diso amin'ny marain'lainga anazy, amin'ny mampandainga ny devoly, de mandefa karazana lainga izy, mandefa foana 24 heures sur 24 ao anatin'ny sain'ny olona anankiray. Mandefa izy. Ianao ndray de tsy maintsy ho faty ianao, ianao ndray de ho faty ny ho aretina, misy mararary kely any vatanao any, de ozy izy le devoly mibitsibitsika avy hoe kely siza de ho faty ianao, grave io, andany volany amin'ny hôpitaly ndray ianao. Misy mandalo kely ndray tsy haiko mety hoe manana troso ianao ohatra, de mandalo ndray le devoly milaza hoe ianao de higadra ianao de tsy ho avitra tsony ny fiainanao. Misy zavatra maro be alefa ny devoly ao amin'ny fisainantsika isanandro. Ary io de fisainana diso io Galasiana bavy, aveko fisainana diso io Galasiana bavy, mandefa fisainana diso foana. Ary ny tena zavatoza de zao, rehefa mino an'le fisainana diso alefa ny devoly eo amin'ny fisainantsika isika, de tena diso daholo ny kaja rehetrarehetra amin'ny fiainantsika, ary tsy zavatra mety, tsy zavatra milamina zany eo amin'ny fiainantsika rehefa mino sy mieno, satria mieno aloha zay vao mino an'le zavatra tenen'ny devoly. Zay Galasiana bavy ny tsara amonjena fotoam-bavaka foana, zay Galasiana bavy ny tsara enona toriteny tahaka an'izao na amakina tenin'Andriamanitra foana, zay ny tsara amakina tenin'Andriamanitra foana. Aza manana inona na inona ianareo ozy izy nefa ao anatin'izany, na de mandefa fisainana diso ary ny devoly, na de mandefa ireo karazana problème exagéré ny devoly any hoe problème io de ozy izy ny tenin'Andriamanitra, aza manana inona na inona reo, fa ny vavaka sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo mangataka manambara fangatana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe ny vahaolana voalohany afahantsika mandresy an'ireo lainga ny devoly rehetrarehetra zay ampidiriny sy ezany ampidiriny ao anatin'ny saitsika, de ny vavaka sy ny fonana ary ny fisaorana. Manarak'izay ary ny fiadin'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitra ao amin'ny Kristy. Ary ny fiadin'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy. Eto zany de manambara fa i Kristy Andriamanitra de iaro atsika rehefa manafika atsika ny devoly ao anatin'ny fanafiana, ao anatin'ny lainga zay afafiny ao anatin'ny saitsika ao, zay mahatonga atsika diso lalana, zay mahatonga atsika diso safidy, zay mahatonga atsika latsaka any akady, zay le mahatonga ny olona mivarina any akady. Le fiainana zany ny tiako tenenina fa tsy hoe arabaky teny mivarina any akady izy satria maninona ny eno any devoly, ary nino an'le tenen'le devoly de nizotra tany amin'le lalana nitaritan'ny devoly anazy, de nefa rany nivarina any akady. Ny lalana zay hitondran'ny devoly atsika Galasiana bavy de any akady nefa rany, fa ny lalana zay hitondran'Andriamanitra atsika de any amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra no hiafarany. Manamarina ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Filipianina fa hoe iaro atsika Andriamanitra, misy fiarovana mihoatra ny fahalalana tsara rehetra, arovany fotsika, arovany momba atsika rehetrarehetra. Any amin'ny Korinthiana faharoa toko fahafolo ny andiny fahefatra indray izy de milaza fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiny tafikay, zany hoe tsy ara-nofo ny aditsika, tsy ara-nofo ny aditsika. Any amin'le dika teny anglisy izy de milaza tahaka an'izao, satria tsy fitaovam-piadiana malemy araky ny an'olombelona no entina miady,
ny apôstôly no miresaka eo, tsy ny apôstôly ihany no nomena an'izany fa isika senao ihany koa afaka mandray an'izany fitaovam-piadiana izany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy fitaovam-piadiana malemy, zany hoe tsy fitaovam-piadiana tsy atahoran'ny fahavalo, fa fitaovam-piadiana mahery vaika atahoran'ny devoly. Satria tsy fitaovam-piadiana malemy araka ny an'ny olombelona no entinay miady, fa fitaovam-piadiana mahery, fitaovam-piadiana mahery no nomena atsika araka an'Andriamanitra mba ho enti mandrava manda. Zany hoe ny devoly de miezaka ny manangana manda foana ao anatin'ny saitsika amin'ny alalan'ny hevitra diso, amin'ny alalan'ny lainga zay ampidiriny ao anatin'ny saitsika ao. Miezaka manangana manda izy, de any amin'ny farany ty tenin'Andriamanitra ty moa de manambara izy hoe ravanay ny hevitra diso. Le manda zany hevitra diso. Misy hevitra diso be dehibe alefan'ny devoly ao anatin'ny saitsika ao. Misy hevitra diso be dehibe ataon'ny devoly arezahany mihitsiny, miletika ao anatin'ny saitsika ao zany hevitra diso zany. Mandefa zao karazana lainga rehetrarehetra zao izy, mandefa izy ary izy tsy karazana fana hoe mora milavilefiny zany, fa tena tsy manaiky izy, miinsiste na hoe mipersiste izy, tsy manaiky hatramin'ny farany izy, averimberiny eo aminao foana le lainga, averimberiny. Nefa rany raha tsy miambintsika senao, raha tsy miambintsika senao amin'le fiarovana mahery zay nomen'Andriamanitra atsika, de zao nefa rany io hevitra diso io na io lainga devoly io de ho tafiditra ao anatin'ny saitsika, ho tafiditra ao anatin'ny saitsika. Aroy amantsianao hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny saitsika izy de nefa rany mandeha any amin'ny lalana zay hitondran'ny devoly atsika isika, de lalana diso zany. Ary nefa rany io mamarina any akady, mamarina any akady nefa rany io, fa miaraka amin'Andriamanitra raha lasa anabavy, raha le tenin'Andriamanitra, satria araka nambaraka hoe sanady terrain de combat ny saitsika. Ohatrany manao défi mihitsy nireo karazana fanahy reo hoe ndao ary zeray enony, ny devoly tsy manangana défi, zeray enony, zeray tafiditra ao anatin'ny sainy, ny fany masina etsy koa etsy mieno an'le izy ary mieno ny défi zay apetraky ny devoly. Fa zao miankina amintsika senao ihany no mahatonga an'le hevitra diso ho tafiditra ao anatin'ny saitsika na tsy ho tafiditra ao anatin'ny saitsika. Natonga ny fiainanao mety ravatra amin'izay raha lasa anabavy de zao, mety ny fiainonao an'ny hevitra diso ny fahavalo foana, mety natonga anao diso safidy hatramin'izay de ny fiainonao an'le hevitra diso ny fahavalo foana. Androany ianao ampahafantarina fa nisy fiarovana mafy na misy fiadiana mahery zay nomen'Andriamanitra atsika afahantsika manala an'izany hevitra diso zany ao anatin'ny saitsika. Ny devoly anie tadidio fa hatrany amin'ny fahazazanao tany de efa niasa izy, tany izy de efa niezaka ny namboly lainga, ary zany zavatra any mety mbola misy amintsika, mbola mino an'le izy hatramin'izao, mety mbola mino an'le izy hatramin'izao. Ny devoly koa de mampiasa olona mba hidira le izy ao anatin'ny saitsika ao, mampiasa olona izy hiteny hoe enao hoe tena ratsy tare enao, nanomboka teo ninonao zany, de lasa any am'izay alehanao lasa tsy matoko tena intsony ianao, lasa menamenatra ianao, lasa tsy mavita zavatra araka ny tokony ho izy ianao, satria nisy olona nampiasainy devoly, ny rahan'ny devoly nampiasainy apiditra lainga ao anatin'ny fisainatsika. Tadidio fa ny lainga de manimba fiainana, ny finonan'ny lainga ny devoly de manimba fiainana tanteraka mihitsy zany. Ao anatin'ny saitsika ao de misy atsona an'le hoe fanahy mamatitra ny saina. Rehefa nanomboka niaino an'le fahavalo tsika de nanomboka ninotsika le tenen'le fahavalo de manomboka mamatitra ny saina am'izay izy. Io fanahy mamatitra ny saina io le mahatonga an'le aretina hatramin'izao mbola tsy mety sitrana, io le mahatonga an'le zavatra inonao tena hoe tsy azozogozonina mihitsy ianao amin'ny finoanao, io mahatonga ny olona tsy mety resy lahatra ino an'Andriamanitra. Fa zao io fanahy mamatitra ny saina io no afahantsika io amin'ny lahady zao ny fotoanatsika, lahady zao ny fotoanatsika misy fidirany intelo, anao hoe tsikara-panahy mahery vaika indray tsika ny alahady zao. Ny fidirana voalohany de amin'ny fitonga sasany,
ny faharoa dia amin'ny folo ary ny tolakandro dia aminao tsoavy. Ny toerana dia ao Antanambaosainka, ao amin'ny Tranomanga Antanambaosainka, ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga Antanambaosainka ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Raha tsy hitanao le toerana dia azonao atao ny miantsony 038 30 101 04 038 30 101 04. Hofitiniko kely ny afatra alohan'ny tena maranako azy a. Hofitiniko hoe ny loha hevitra atsika ny alahady zao de hoe ny fanafahana ny saina, fanafahana ny saina. Ny saintsika hoy amantsanao teo de sahana ady. Ao anatin'io saintsika io de misy karazana feo enitsika, ray feo an'ny fahavalo de ray feo an'Andriamanitra. De ao anatin'ny saintsika eo terrain de combat satria sahana ady miady ny ao anatin'ny saintsika eo iza nenona, le avy amin'Andriamanitra sa le avy amin'le devoly. Tadito rehefa mieno an'le feo an'ny devoly nefa ianao de mizotra any amin'ny lalany, ary nefa raha n'io lalana io lasa mivarina any akady. Fa raha le lalana hitondran'Andriamanitra, raha Andriamanitra no henonao so avelanao hitra ao anatin'ny sainao, de tsy maintsy hoe voninahitra makany amin'ny voninahitra ny fiainanao. Ny fahavalo rehefa tafiditra ao anatin'ny saintsika ao de tena mitondra zavatra be de be, tena hoe endommagena mihitsiny ny ao anatin'ny saintsika rehetrarehetra ao. Ny fitadidiana, ny amin'ny tsy fifantohana, ny tahotra, ny aretina, ny lazaretina moa za teo aloha teo hoe ny Alzheimer na maladie de Parkinson, tsy fitadidiana, ny fitaitainana lava, olona taitaitra na olona meda kely izy zay rehefa miteny ela be vao mahazavatra. Ny zanakao raha ohatra hoe tsy de mahay tsara, tsy de matakatra any ampianarana, na mihitsy hoe ianao tsy mahazavatra raha tsy hazavaina ela be vao azonao, tongava fa hoy amantsanao hoe fanahy mamatitra ny saina zany. Tonga moa azavaiko anao hoe inavy no ahoana ny fomba idirany ireo fanahy mamatitra ny saina manko fetsona an'izy ao anatin'ny saintsika, de inavy ny varavarana idirany, de inavy no ampiasainy mba hatonga anazy ho tafiditra ao anatin'ny saintsika, de inona ny fetraikany eo amin'ny fiainatsika. Manasa anao a hoetin'ny fianakaviana, taomin'ny namana, hoetin'ny sakaiza, fa fotoana tsy hanavahana na izy io, tsy hanavahana anara-piangonana satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Zay ny fotoana nirahako taminao teto a, mino fa nahery anao a. Pasteur Njiva, ny mpanomponao Pasteur Njiva Rakotoson niaraka taminao teto, mankasitraka anao naharitra nijery sy nihaino hatramin'ny farany. Tain'Andriamanitra tompoko.